andro no isaina feno heritaona afaka fotoana vitsy ny fitondram-panjakana ankehitriny izay nandray ny fahefana ny 7 janoary 2024 maro no nodiavin'ny vahoaka malagasy tao anatin'izay fahoriana ary voamaika nandatsaka katerenan'ny firenena tao anatin'ny fahantrana sy ny olana ara-tsosialy samihafa tao anatin'ny volana maromaro izao nanomboka ny aina tao anatin'ny aizina ny ankamaroan'ny vahoaka saika manerana nosy tapaka lava ny jiro delestage tsy misy fiafarany indrindra ho an'ny faritra ivelana Antananarivo ny rano ihany koa tsy nahitam-baolana hatramin'ny androany vonjy tavan'andro fotsiny ihany no nametrahana fitaovana fitehirizan-drano lehibe izay tsy niasintsony ny ankamaroany vokatr'izany nisy ny nanao fitokonana toy ny teny Andohalo ny mpianatra akato sy ny toerana hafa ny rano aloha zay satria lavidavy toerana dia matsaka fa ny jiro dia tena tapaka maly zao tany aminay teny tsy niasa maly ariva indro tapaka ny jiro ary le eo amin'ny arivo eo amin'le mba teheny vaovao ianao amin'ny fotoana fisakafoanana ao mihitsy le izy ny tena tapaka ny aminay dia tsy mba miverina vetivety hoe atsasakady na salamina fa tena maharitra adiny telo iny tsy minambanidia eny zay na tsy hita hoe ahoana aloha zany fa dia lasa miafy aloha zany zao e tena miafy satria indraindray ny tena ety izay le hoe ailika aloha dia tsy manam-bola hoentina ohatrany hoe ikarakarana ny ao anatin'ny tokantrano. Ny rano aloha ilaina foana tokony hoe isy ny rano satria io ny sakafo raha tsy misy rano tsy velona ny olona izay aloha voalohany indrindra ny fahazavana koa tokony isy satria raha tsy isy ny fahazavana dia aizina miaina amin'ny aizina amin'ny olona isy hoe any Ambodro ny anelakelan-trano aloha misy fa ny ohatrany hoe mamaky lakozia ohatrany misy andro fa tapahany ihany rehefa tapaka izy dia tena tapaka indraindray raha parainy ihany tsy mirehatra ny jiro vidin-jiro tena miakatra be tena miopapana mihitsy ilatsotsatsanay mihitsy ny vidin-jiro amin'izao rano sy jiro tapaka matetika tatoato io zany lasa miverimberina foana mihitsy tatoato ny faritra Varatoa iny zany tena matetika mihitsy isakarivo ianao vao tonga avy miasa dia iny maty ny jiro tapaka ny rano raha mandeha ny rano nefa vidiana mandoro-njato ny lehibido ny antony fihetsiketsehana ataon'ray androany zany momba ny zavatra ilainay mpianatra voalohany indrindra rano zany rano zany angamba rehefa tsisy mandeha amin'ny laony ny zavatra rehetrarehetra nefa ny ranonay tetỳ efa anatin'ny ray volana amin'ny ray maraina ihany no mandeha ty bloky ty anisan'ny bloky ngeza indrindra ty Akatsoin mbola zahay atao amin'ny bloky Restone manao an'izao hetsika zao satria zahay mahatsiary tena ho victime pompe ray ihany ny naety no mandeha nefa zahay mpianatra fotoana tokony mba hianarana sy atorianay lasa ilaharanay rano eto satria raha amin'ny ray maraina zany no mandeha amin'ny 9 alina amin'ny 10 alina zay dia efa milahatra eo miandry rano ary miteraka korotana ho anay ary le izy satria misy ny sasany tena tsy manana tsony dia mba mangataka hoe mba omeo nefa ny sasany koa mila dia lasa izahay samyzahay ihany no miady an-trano ato efa nisy angamba ny fifampiresahana teo amin'ny tompona andraikitra ambony nefa tsisy famahana izany fa zavatra proposeny anay dia miteraka korotana ety aminay efa tsy vitany tsy mianatra izahay mbola tsy mandeha koa ny ranonay tsy ampy torimaso aiza le hoe fitondrana tsara tantana iara-tsy hatrany nefa nitoedra rasy satria dia nifoanana tao anatin'ny lalana ny tetipolo 24 ny fanampiana omena ny orinasa jirama izay tsy mety tafarina hatramin'izao solon'izany nanokana vola ny fitondram-panjakana izay natao ho an'ny fonds souverain 200 miliara ariary nampitombona ihany koa ny vola ho an'ny primature ary ny vola ho an'ny antenimera-pirenena mba handany lalana trany raha ilany zany notendrena ho tale jeneraly vavaon'ny jirama kosa Andriamatoa Andriamangavonjy izay nesorina tsy ho minisitra ny 3 Oktobra 2024 teo mahagaga loatra ny fomba fitantanana ity fitondrana ity ho ny mpanara-baovao fa toa atao tsapatsapa sy andrakandrana trano mahakasika ny fiainam-bahoaka nasorina ny subvention ny jirama mety ho tsara zany fa ho zay amin'izao fahaseranany zao ve inona ary zany le politika fanjakana ahoana itrosaben'ny jirama io ahoana ty tsy fahampiana amin'ny jirama rahantsika miainy ity tapaka ny jiro tapaka ny rano sy ny sisy tsy hoe fanahinina akory fa misy tsy mety ahoana fitantananao amin'ny jirama misy ny redressement hony fa raha sorinao zany ny rapitso le fanampiana ny jirama zay tokony ho araha-maso kosa aloha ny fampiasana azy tsisy mandahany zany fa raha sorinao io amin'ny 1er janvier na ianao tonga dia pakatra farafaratsy ny facture ou vérité de prix na ianao zany manao amin'ny fomba hafa recapitalisenao ve izy privatisenao ve
ny jirama satria inona ary ny vola vaovao hiditra ao amin'ny jirama amin'ny fomba ahoana raha tsy ny fanjakana malagasy na mitrosa na vola atao anatiny no entina mameno an'izany satria manao politika sosialy ntsika raha mamokatra hoe ariary zato zany amkarany jirama de ozy ny fanjakana hoe ataovy 300 le izy ary fa mila izy any andony elanelany nefa le subvention asorinao de ozy ny sénateur hoe sao de maprivatiser nareo ary ny jirama raha nahazo valiny tam'izany zay de nangina nefa zay de manaky hoe anakorotana firenena zany efa zary fahazarana ho an'ny voaka malagasy toy ny mihinambary ny telestage izay mahatratra amin'ny ora 10 ny antoerana sasany ny any hafa kosa raha ny patsakana nosotroana raha tsy izany vidy rano 2 ariary ny iray bidon maro no mametra-panontaniana hatraiza no hijaly toy izao ny vahoaka mandady arony miamrongatra ihany koa ny tsy fandripalemana tsy eto an-tananarivo ihany fa manjakatra ny amin'ny faritra toy ny alatromby sy ny asandahalo izay mahasamy mamony mahafaty vao tamin'ity herinandro ity teratany vahiny iray namitahiraka tany mahajanga no notafiandahalo ka voatifitra ary voaterina lefa nivelany itsapotena ho simba ihany koa ve nendriky Madagasikara izay efa nisy fiatsarany vao herinandro zay latsaka teny dia nisy fanafiandahalo tao amin'ny commune Antanimora Sud amin'ny tanàna reto zany Agnalabe, Vohitrova, Betegnina, Maromenaky, Bezaha dia tanàna maromaro zany ankoatran'io voalazako teo zany nisy asandahalo omby anjatony maro no very tao anatin'izany tanàna zany ary olona efatra no namony ainy tamin'ny fampelezan-kevitra nataon'ny filoha pirenena amin'izao fotoana zao Andry Rajoelina dia nilaza izy tamin'ny anao manjery fa hoe raha voalany ny tenako dia foanatsika ny asandahalo ary tsisy atakandro ny zavatra misy nefa amin'izao fotoana zao nilaza izy tamin'izany hoe tonga de avy hatrany dia asina drone ampiasaina anaramaso ny lalany dahalo asina puce ny omby mora afahana manaramaso ny omby rehetrarehetra halatra ny fitaovam-piadina dia mahery vaika no ampiasaitsika omena vatsina fitaovam-piadina ny tandro filamina sy fitaovana maro ny zavatra misy nefa mizaotsika amin'tegny zao tsy misy zany drone zany raha misy zany efa hita zany omby zany aiza zany puce zany mitsika amin'tegny zao aiza ny fitaovam-piadina ampiatenany miaramila tandro filamina no omena azy mivangongo eto Antananarivo avokoa zany ny tandro filaminana mba entina iarovana ny mpitondra fanjakana maninona raha alefa any amin'ny tany zay misy dahalo ireny miaramila ireny nisy mpiambobary kely ny mpanendaka tena be mpanendaka ny vao mipaika ny amin'ny fity de tena feno ny mpanendaka de rehefa mandeha bus zay rehefa miala eto de miala ery amin'ny Jirama rehefa nambojanahary de miandry olona vao mandeha miampita satria eo amin'ny lalam-by eo mihitsy ny tena be mpanendaka tena mamono tena misy tena manindrona antsy mihitsy vao aingana kely zao nisy madama niampita teo amin'ny lalam-by teo amin'ny andrefa nambojanahary eo amin'le tianela kaiky ny Semelta de nitsondromy zareo antsy teo amin'ny vatapehany tsy fandripalemana ny resaka mahery 900 ireo nahazo gradina jeneraly avy amin'ny filoham-pirenena ankehitriny maro no mametra-panontaniana laharam-pamena ve izany ampy tokoa ve izany hiatrehana tsy fandripalemana misy ankehitriny toy izao kosa ny hevitra avy amin'ny confédération syndicale de la police nationale na ny CSPN raha nanontaniana mahakasika izany araka ny teny sy dokatena anatsarantena torak'izay koa ny ministère fa ny mitsara ny ministère de ny fanjakana sy anao vahoaka ny filohan'ny république ny teny an'iny izy no manendry an'ireo tatana amin'ny gouvernement na tafiaraka amin'ny vinanapetra amin'ny vereo anazy manokany anjaranay ao anatin'ny ministère no miaraka mitady vaolana azay ny antom-pisiny reto hoe hitady vaolana miaraka ao ministère satria hanana tombontsoa miaraka tsika isinina atao filaminana eto amin'ity firenena ity de ho tonga vahaolana izahay ho fankan-kevitra izahay ary efa hisy ny volavolan-kevitra efa nisy ary ny fitakina efa natao ary mbola hisy ny volavolan-kevitra taratasy ho atolotra ministère ho entina hanatsarana ireto farany izay laza merina tsy fandripalemana misy manerana nosy ary merina ihany koa ny fatokisan'ny vahoaka malagasy ny polisy nasionaly ary indrindra iady amin'ny kolikoly atao anatin'ny taona maromaro izao ny antombo isa ihany koa ny mpivarotra teto andrenivohitra
Ny fiakaran'ny vidin'entana raha teo tsy voafehintsony. Misy ireo mpanararoatra saingy tsy maty manotana ankamaroany ka any amin'ny vahoaka madinika no miantraika izany. Amin'izao akatoko ny fety Noely sy ny farantaona izao. Ny vidin'ireo entana fampiasa amin'ny andavanandro no tena tsy zakany ankamaroany tokantrano, izay sady mampianajanaka no manofa trano, kanefa tsy misitraka ny karama farany ambany ro etsy ariary izay nampanetany ny filoha ankehitriny ny ankamaroany. Marira moa fa ny vary vokatra eto an-toerana no tena nahitana fekarana teny an-tsena. 500 ariary ny mora indrindra raha ny kapoaka, raha 100 ariary kosa ny lafo indrindra. 250 ariary ny iray kilao, ary 407 ariary hatramin'ny 307 ariary ny iray gony. 50 ariary hatrany ny fekarana isaky ny miakatra ny vary, ary 10 ariary monja ny fidinana raha misy izany no mpivarotra. Ho an'ny lafarinina, 2 ariary ny iray kilao, ary 1 ariary ny iray gony. 502 ariary kosa ny kilao ny siramamy, ary 4 sy 1 ariary ny iray gony. Ny menaka ihany koa dia nahitana fekarana tao anatin'ny fotoana fohy, indrindra ny amin'ny tavoahangy izay tonga hatramin'ny 4 ariary amin'izao raha 5 ariary zany andro vitsivitsy. Niakatra ihany koa ny vidin'ny hena, 5 sy 1 ariary ny kilao ny nomby, ary 3 sy 1 ariary ny kilao ny henan-kisoa. Mitangana hatramin'ny 2 sy 1 ariary kosa ny iray gony amin'ny saribô. Tsy azo esorina anatin'izay viditsolika izay anisany nampitangana ny vidim-piainana. Hoan'ilay mpivarotra aloha dia io natiana tsiana sarotra manala an'io satria io vokatry ny teny moa hoe vokatry ny fahantrana, izany hoe mahita hoe vokatry ny tsy fanananasa, satria hitantsika fa tamin'ireny tabataba nisy ireny dia lasa be dia be zany no orinasan'ny katona sy rava na ny zone France ary tamin'ireny dia mijanona koa dia lasa tsy anasa ny olona dia teraka an'ireny fivarotan'ireny ny efarany ka io tsy ho afaka mihitsy io raha tsy ny rafitra ara-toe-karena ireny averina amin'ny laoniny ny fanorenana orinasa be dia be na madinika ny salasalana io mba hitsoka n'ireny olony ireny absorption, izay zany vao mety milamina amin'izy io. Izany rehetra izany no nampirisika ny vahoaka hitroatra sy haneho tsy fankasitrahany ka mitokana. Manomboka mitranga izany eo amin'ny tontolon'ny fampianarana izay notarian'ny CSS izay vondrona ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra. Mangataka ny fifanantonana amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa moa izy ireo saingy tsy ahitana valina. Ny ankapobeny zany misy ireo fa mandeha fa misy ilay mbola tena tsy hita mihitsy ny fandehanany. Anisan'izany ny indemnité de recherche et d'investigation an'ireo retraité chercheurs. Anisan'izany ny heure complémentaire deuxième tranche 2016-2017 ho an'ny eto Antananarivo. Eo ihany koa ilay reliquat na 3 décret. Misy ihany koa ireo lalàna izay napetraka any amin'ny fitondram-panjakana amin'ny ministra tompona andraikitra izay tokony efa hodinihana satria raha mahitsika fa efa nyroso amin'ny LMD tsika amin'izao fotoana izao. Ataoko efa tao anatin'ny 5 zay na efa taontsika ao anatin'io fa ny lalàna mipetraka amin'ny feno mpampianatra ny fampianarana dia mbola ilay lalàna taloha daholo. Ary izay mitady foana ny vahaolana rehetra ary miandry fiantsoana satria ny tanjona dia nisy ny vahaolana irosoana amin'ny famahana ny université irosoana ampianatra fantatrareo tsara fa mpianatra ny ity hianatra izay koa mbola veriko te hiroso amin'ny fampianarana sy ny fikarohana malalaka ihany koa zany ny CSS amin'ny dinika rehetra. Ny CSS ane tsy nangataka mihitsy hoe avoizao dia izao reo fa hoe ahoana ny fandaminana amin'ny fanatanterahana anazy, izay zavatra izay ny takin'ireo mpampianatra ireo. Nanomboka nitsoka ny fampianarana tamin'ny fanadinana baccalauréat tamin'ity taona ity, tsy nisy nandeha tamin'ny laony ny fampianarana teny Ankatso, teny amin'ny ENS sy Fianaratsoa. Ny fandona trano ny mpianatra sy ny mpitandro filaminana izay manao andiany maro miambina toy ny hita eny Ampefiloha sy Ankatso ary Ambohipo. Ary mitaraina ireo mpianatra satria na ny birao aza tsy misokatra, zany hoe na ny minimum de service aza dia tsy misy noho ny fisininy ataontsika hoe tsy fahaiza mitantana eo anivon'ireo tompona ndraiky mpanjakana tokony hamany ny olana misy eo anivon'ny anjero manontolo. Mangataka zany zahay ny jerena farany izay aingana mikasika ny olana mianjady amin'ny mpianatra izay efa marary mihitsy ilay izy satria na ny vatsom-pianarana ary hatramin'izao tsy mivoaka. Ny mpianatra tokony andeha hody mitaitahina hoe rovina ny mianatra hatreto anefa vao maika mihidy ny université. Rahantsika mahita ihany koa fa raha ny vinan'ny fitondram-panjakana tokony androso faranjaingana Madagasikara nefa ataoko hoe angamba noho ny tandrevaka izay ataon'ny tompona ndraiky mpanjakana sasatsasany dia lasa vao maika mandetika ny firenena ilay izy ary miteraka korotana toy izao. Miangavy zany zay mba hijerena akaika mikasika an'izay hoe aiza aiza ny tena fototry olana io satria efa miatraika amin'ny mpianatra rehetra manerana ny Madagasikara mihitsy ilay izy eo anivon'ny anjerimanontolo.
saika tafiditra hatrany ao anaty fitakiana moa ny resabola toy ny vatsim-pianarana izay tsy jereny fanjakana akory maro amin'zaza malagasy anefa no tsy manana fahefa mividy ka andeha andosa raha-pianarana eny amin'ny tsy miankina izay mety mahatratratra amin'ny ray tapitry ariary na mihoatra isan-taona raha tena maniriny tsara afaka bakalorea. Fanehoan'ny mpianatra ny fahatezerany manakandalana mandoro-kodiarana ary mitabataba teny Ankatso mpianatra iray no voatifitra ary efatra voasambotra ny talata teo rehefa raikitra ny fifandonana tsy nifandrenesana ny tabataba ny refitra ny lacrymogène. Fantasika fa nikasy ny fampianarana tao amin'ny université efa volana maromaro zay ka noho izay zavatra dia manao fitakiana amin'ny fanjakana ny mpianatra mba hamaha ny olana izay mampikasy ny fianarana io satria ny fantatry ny mpianatra dia hoe ny tompona andraikitra ny tokony hoe hamahan'izay olana izay matompo ny resaka système LMD izay mampikaikay misy moa le hoe fanafoanana mini mémoire sy mémoire fa ho anay manokana moa nampianarana tao Ankasy tao dia zany resaka crédit na mémoire zany crédit mitokana zany ao agnatin'ny système LMD ka ny foanan'ny fanjakana moa zany iny nefa iny nefa manampy ny mpianatra be rehefa manao soutenance licence izy manampy anazy rehefa manao soutenance izy le master to ka raha foanana igny zany dia ho sahirana ny mpianatra ny akoatran'izay koa le système LMD sy mitovy ny eny amin'ny université ny any sasany rehefa misy olona 300 na 400 mahavita master 1 dia zara raha misy olona 500 na 900 ihany ny raisiny master to ny any sasany zay dia makay zara ny ambiny rehefa aveo dia miahaka fotsiny eny koa ny resaka connexion ety amin'ny université satria ny système LMD dia mitaka eny le resaka recherche nefa no ety manana zany sy ampy ety nefa mpianatra nefa mba misy participation ihany aloha ahafahana mampandeha an'izay connexion zay. Tsy ampy an'ny fanjakana izany nanao fanambarana ihany koa ny tompon'andraikitra fa horodanina ny cité Ankatso 2 Ambohipo ka soloana vaovao esorona-keriny ve izany ny mpianatra sa atao ankolaka dia ampiakarina 7,000 ariary no fatrano isan-taona ho an'ireo cité taloha raha 7,000 ariary izany 10,000 ariary kosa ny ofan'ny cité vaovao isan-taona ny eto Antananarivo raha 3,000 ariary izany any amin'ny faritra. Ety amin'ny cité zany raha misy fanapahan-kevitra ho raisina dia sy tokony raisinao samirery fa tokony amin'ny alalan'ny hoe farafarasiny amin'ny alalan'ny atélé ansiona daholo ny rasa mangaika rehetra izay voakasika ahafahana mandinika hoe inona ny tokony atao raha hanasara zavatra ety amin'ny cité ety misy zavatra sindry fosiny na baika fosiny avy any amin'ny zareo hoe tiany manasara ny amin'ny cité nefa sy compatible ety zavatra misy ety izy zavatra ohatra fotsiny zao mpianatra rehetrarehetra izay mipetraka ety amin'ny cité dia mandoa hofatrano ara-dalàna ary dia napakarina moa zany ny hofatrano aloha mazava ho azy dia takiany mpianatra aloha voalohany ny fampidinana izay hofatrano izay ny fanasarana ny ety amin'ny cité satria raha manana hevitra ny ministera ohatra ny fanjakana ohatra hanamboatra cité vaovao ety dia manamboatra cité vaovao izy fa sy nefa mipetraka koa ny esoriny sy tonga dia avy any fotsiny ianao maimaika dia hoe miala daholo ianareo sy ohatran'izay ngamba ny fomba fitondrana eto amin'ny firenena fa olona mianatra daholo ny olona mipetraka ety mahafantatra ny tokony atao sy ny sy tokony atao tokony misy fampiresahana tiry zareo ny zavatra tokony atao inona ny fanampisika inona ny tokony atao manoloana an'izay zavatra izay. Zaka misy potaka tena mipetraka amin'ny bildinina mipetraka an-trambosaka mety anay izy masina tanindrazana sode tompoko lamaka sitraka tompoko tsy mivahevitra ihany koa ny mponina Ambotro Manjaka izay antefany tetika asa tany masoandro ka tsy maintsy totofana ny tany 100 hektara izay niakatra fitsarana dia ny valomaly ny didy sazo miantona rotaona zay voalohany faharoa ny olona izay naratra tamin'ny azo atao hoe fifandonana ny ray volana lasa teo zay dia ny elan'ny fanjakana ny prise en charge izany hoe mianto-tena amin'izay zany ilay olona naratra izay nyresahan'zareo moa fa izy niantoka amin'ny fitsaboana mandrapasitrany asika an'Ambotro Manjaka manokana somary gaga sy taitra ny tenanay solonay ireo tena ao anatin'ny commune efatra Ankadimanga, Ambotro Manjaka, Fiambonana, Ambotrapeto ary nosy be izay vola tena ny amin'ny fanambarana ataon'ny DG ny Apipa Ingara Telson Philippe no hoe izy no mpanelanelana izy no andoha ny indemnité amin'ireo tompona tanimbary voalohany tsy nisy fifampiresahana natao tamin'io hanaman'io na izy nidina na izay niresaka tamin'ny akatra tsy nisy an'izay ny fanelanelana izany tsy voambolana miantsy ady ary mampiady vahoaka no ataonao satria voalohany indrindra lazaina fa misy ray sy 300 nanaiky nanao sy ny varotra amin'ny taniny izay nefa dia mbola manamarika eto
fa mbola mindrayina eo komina efatra eo miampy any fokotany nosy be zay vola hatramin'izao hatramin'ny fotoana itenenana izao fa tsy misy varotra n'izany tanindrazana zany voalohany a tsy amin'ny ambotro manjaka azy tsony tsy amin'ny mambotra peto fimbonana akadimanga azy tsony fa lemaka be tsy mitatatra zay azo atao hoe patrimoine malagasy mihitsy tsy tokony tsinotsiniavina hoe tsy masina no hitanimbavina indrindra io ary mangataka raha mbola azo atao no mangataka ny amindrana ny zany tetika asa tana masoandro izany any amin'ny teorakafo satria tena tsy mety aminay ambotro manjaka kadimanga fimbonana ambotrapeto ary nosy be zay vola mihitsy ilay hoe anototra ny lemaka be tsy mitatatra zay voalohany faharoa fihetsika mahagaga ozy ny ataona candidat tsy lany anankiray candidat mpanjakana izay io no vatsiana vola zany manao etsiketsy manao asy etsy manao lalana mantany tena izay eo fangamo asan'olotsotra no mampiasa vola mpanjakana mampiasa vola mbahoaka dia io no mandeha misainy vahoaka eny amin'izao fotoana zao hoe manao asa soa ny fanjakana amin'ny alalako aka noho izany aoka sika anaiky mialatsiny izany endrika fandranitana sy fampiadina ny samy mpiray tanàna izay zany tena tsy ekena mihitsy ary azo atao hoe mahamianatra raha toetsaina ohatran'izany mitondrana n'le tanàna kazabotsy moa zany misy etsika foana iny fa raha ohatra ka misy ny tampoka tiana tenenina hoe misy etsika ataon'ny teknisianina avy amin'ny ministerin'ny aménagement satria ny ao moa zany ny tena milaza zo tena teknisianina mahay manototra tanimbary dia tonga foana koa izahay maneho ny hevitray ary milanja nyny point cartine satria iny zany mba azo atao hoe fitaovana ananana iny banderole dia iny no message ampitainay amin'izareo maro moa ny mpandinika andraraha-pirenena no milaza fa tsy lara-pamehana aloha ny fananganana fotodrafitra sagoavana raha tsy voavaliny sosialim-bahoaka ireo mpanambola ave izany no tsinjovina amin'izany dia lasa tompony mpangatakaty ny tena tompo-tany tsy ratsy ny fotodrafitrasa fa misy ny atao hoe fotodrafitrasa mampandrosiny any ambany vohitra sy ny sehatra fototra dia ny lalana zany ny tena maika zany mba hamoana ny vokatra sy ny afana fanerasera fa ny fotodrafitrasa kosa zay atao hoe investissement immobilier dia io ny atao hoe le safidy voalohany sy faharoa zany ny ataoko hoe safidy socialiste iny misy fiatraika mivantana any amin'ny sosialim-bahoaka fa ny sehatra fahatelo kosa dia atao hoe safidy capitaliste zany hoe ny capital zany no tomponina amin'io fotoana io dia investissement immobilier zany mankany fotodrafitrasa rehefa andrenina trano sy ny sisa tsy misy fiatraika mivantana any amin'ny sosialim-bahoaka io fa kosa azo tombotsoa amin'io ny vitsy anisa zay manambola afaka isitraka an'ireo zavatra atao reo nisan'izany hoe trano building hôpitaly sy ny sisa ahoana moana le sekoly ahoana moa ny ahafahan'ny olona mpianatra an'izany raha tsy manana fahefa-mividy izy ahoana moa ny ahafahany anofana hividy trano satria henoko fa hoe ano any amin'ny 700 000 FMZ taloha ny vola zany tsy maintsy aloha isam-bolana na eo amin'ny 1 million io dia eo anatin'ny 12 taona angamby izy zay dia azonao le trano ka raha tsy manana fahefa-mividy anao tsy afaka anao zany dia ho avy ny vavan'ny olona miteny hoe hovidin'ny mpanambola indray io izy dia lasa mpanambola io dia rehefa avy eo amin'izay anaovan'ny bizina dia ny ambony any ny tovonany fa ny aty zany tsy afaka manao eninina ka amiko zany safidy io za tsy miteny hoe mety na tsy mety fa raha zany anontany dia tsy any ahako fa ny amin'le sehatra voalohany sy faharoa koa dia any orina any vao misehatra ny misitraka any ny vahoaka zay manana fahefa-mividy ka fitondrana amin'izao fotoana izao dia efa trany amin'ny tetezamita moa izy ny io ny safidiny tsy menatsiny izy fa kosa tokony eritreritra andry zareo satria mety tonga avy hatrany matsy mifanontaniana hoe maninona misy ny korotana maninona misy ny fihetsiketsehana maninona no ohatrany menimenina ny olona maninona misy avy any amin'ny faritany eniko indray mandeha hoe tao resaka filazana betsaka hoe fait d'annonce fa ny eo tsy vita ny eo lazaina indray fa atao ny tsy vita nefa resaka safidy io zay ny safidinao dia mazava ho azy fa tsisy fiatraikany any amin'ny sosialim-bahoaka zay etsy an-daniny
manaraka ihany ny hoe fitakina nosy manodidina tolalaovina ny voaka malagasy ahodina ny akafa ny resaka ny eo tsy vita ny eo tenenina ihany ny asampanantenena nefa tsy nisy nanomboka akory fantaniana mipetraka anahoana ny fety amin'ity taon'ity antsoavy no ataony eo anivon'ny CFM na ny conseil du fampihavanana malagasy ny fitoniana amin'izao andro fety izao ny fifanantonana sy ny fifampiresahana ny filaminana ny fahamarinana amin'izay zavatra mila fahamarinana na ara-pitantanana zany na any amin'ny sehatra inona aleo zany koa no mitondra filaminana zany ka dia miantso antsika mianakavy mba hahafahandrehetra manao fety sambatra sy masina dia mila an'izay le fitoniana zay dia mba samy mifantoka amin'izay hoe fiainana ara-panahy zay fa mitondra hery vaovao koa zay eo amin'ny fiainana ara-tsosialy sy eo amin'ny fiainana ray manontolo mihintsika dia mirary fety sambatra ho antsika mianakavy. ambava omana ampomeritra ho ny tolo malagasy mezaka ny manohy ny fiainana andavanandro ny mponina izay mba manana fivelomana kely ary tsy afa manoatra ny ankamaroany ny tadiavina anio hoanina anio ny tanora tsy anasa mitombo isa higadina tsy ho ela ny taona 24 miandrandra fiovana ny vahoaka malagasy tsy akanavaka miandrandra asa fatsikabary.